raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any Antaninarenina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo. Sotra ny tompony indray tsika anio raha mbola afaka miaraka eto amin'izao toerana izao. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Salama daholo. Faly ihany koa miarabantsika rehetra mpanaraka ny tambazotra. Dia hiatrika ny afatra ny tompontsika androany. Lazao kely ampitsikitsikiana le namanao hiresaka aminao ny tompo androany. Tsy ho tofery ny paster ianao. Fampisara afatra tsika tamin'ny herinandro ty aho nahita teny anankiray izay nambaran'ny apôstôly Paoly Korinthiana 2 fa tsy haiko tsony ny tokony fa ohatrany hoe namaky toko 5 tao amin'ny Korinthiana 2 tao ahoko zany hoe nelanelany toko 1 ka hatramin'ny 5 ilay izy dia misy zavatra nambaran'ny apôstôly Paoly hoe zay izy tsy manambara zavatra vaovao aminareo fa zay efa nitenenina ihany mbola ambaranay ankehitriny. Ny tepoka voalohany zany ao anatin'ilay resaka mialohan'ny hidirantsika amin'ny vedikevitra dia zao hoe misy zavatra izay ampianaran'ny tompo atsika tsirairay avy ao anatina tontolo fanompoana dia aza mieritreritra foana hoe inandray zava-baovao, inandray mbola tsy hain'ny sofoko, inandray mbola zao, tsy voatery ohatry zany le izy. Fa na i Paoly tenany ary dia nanambara fa izahay tsy manambara zavatra vaovao aminareo fa zay efa nolazainay hatrizay no mbola averinay ihany. Tsy voatery foana raha vao ny olona no lasaka ao anatin'ny fitediavana zava-baovao mandrakariva dia zay mampatonga ny olona miovaova foana. Aizandray misy vaovao, aizandray mbola misy tsy nienoko, aizandray misy sujet ohatran'izao, aizandray ny ohatran'izao. Raha vao zay dia tratra fitakitsika satria rehefa mitady vaovao ianao dia amoronan'ny olona vaovao foana. Amoronan'ny olona vaovao. Zay no système na ina moa ny anaran'ity système na varotra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Na zavatra tsisy dikany ary dia ohatran'ny retoucheny kely fotsiny le izy dia ohatran'ny vaovao indray fahitan'le olona azy. Nefa ny eo ihany manamboatra tôbily izy dia mboariny kely fotsiny le anina dia ohatran'ny vaovao, mboariny kely fotsiny le anina. Zany mihitsy ny système eto amin'izao tontolo zao rehefa manao tôbily ny olona dia iny jiro ny aloha iny fotsiny mody solony fa efa miova mihitsy le fisainan'le olona zany efa tena mifantoka loatra amin'ny hoe vaovao dia ny jiro fotsiny miova dia efa fala saina hoe vaovao ty ka. Solony indray ny jiro any afara amin'ny afaka ary 3 taona vaovao indray io ka. Moa dia asiany zavatra kely dia mitady ohatran'izay fa tsy tokony ohatran'izay isika fa tokony zay andrenesana ny tompo no tadiavintsika. Amen. Ka na miresaka aminao ary izy ny zavatra taloha sy ny tranainy sy efa niainanao sy ny sisa rehetra rehefa manongila tsofiny ianao miaino azy dia maheno azy ianao. Amen. Daontsika maky teny amin'ity andro anio ity misaotra ny tompo any amin'izay nitaritan'ny tompo ny rahala satria tao anatin'ny fitaritana dia efa nanatsidika sady ny tompo ny fanambarana izay efa omeny atsika anio. Jaona 7:10 andininy 7:30 ka hatramin'ny 5:30. Toy izany mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo ary araka ny voalazako tamin'ny jiosy hoe zay alehako dia tsy azonareo ale. Dia toy izany koa nolazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Amen. Ny faharoa Korinthiana 1 toko 7 ary ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20.
Koritianina voalohany toko fasivy andiny fasivy ambiny folo katreo amin'ny fatelo amby roapolo. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zao dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba azoko marimarina kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy aho mba azoko ny jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna aho na dia tsy ambany lalàna zao mba azoko izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra fa ambany lalàn'i Kristy mba azoko izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy mba azoko malemy. Efa tonga zavatra rehetra ho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na izy io na izy. Ary zany rehetra zany dia ataoko noho ny amin'ny filazantsara mba ho tonga mpiombona amin'ny ako. Amen. Io afatra io no ifampizarantsika anio. Tahaka fanaoko mialohan'ny zavatra rehetra dia tsy tonga dia mameo hoe zao atao zao atao zao atao, fa misy tepoka foana hiaingan'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia tsy inona fa zay efa henontsika hatramin'izay ary tsy hiova mihitsy ny fitiavan'i Kristy. Rehefa voarainy olona io zavatra io tsy miovaova zany intsony izy eny an-dalana eny, fa mahatonga ny olona miovaova tsy stable, tsy marina, tsy mafy le tany na norena ny tranony. Dia izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny boky Mateo toko fafito andininy faefatra amby roapolo any, amin'izany ozy izy zay rehetra mandre an'izany teniko zany ka tsy mankato, zany hoe tsy miaina, zany hoe tsy nandray an'le izy na eny fotsiny sofo fa tsy nandray ny fony. Dia hoariko amin'le lahadala izay nanorina ny trano teo ambony fasika, tafatsangana ihany le trano fa tonga ny rivotra, namelany tafiotra, niakatra ny rika ary rava ny anjery zany trano zany ary loza ny fianjerany. Raha vao fanompon'ny olona no ratsy fanorenana, azo ataony manompo amin'ny antony be dia be. Averiko, azo ataony manompo noho ny amin'ny antony be dia be. Ny antony hanompoana dia be dia be. Afaka manompo satria manantena zavatra, afaka manompo satria miandry valim-bavaka, afaka manompo sasa satria mitady vady, afaka manompo sasa satria mitady fitiavana sy anjara fitiavana sy tsy fantatro, afaka manompo satria mitady fanasitranana, afaka manompo satria tsisy atao, afaka manompo satria temba afantatra hoe aiza ary nitondrako areto akanjoko tsara be reto. Ny malagasy manana zay kolotsaina zay mihitsiny fa raha foanana fiangonana misy botika tsy mandeha tsony milazanao ary angataka ireo botika ireo hoe avereny sokafana ny fiangonana fa tsisy vidy tsony ny akanjo ataoninay vao nakatonareo ny fivavahany, satria tsy hitan'le olona tsony hoetiko aiza ary ty rebarebako manjelatra tsara ty, manaova koa aiza ary ty manjamaso fa mila fiangonana izy mba hampisehoana zany zay raha miakanjo zanak'Andriamanitra zay. Misy olona manompo amin'ny antony be dia be, fa zany rehetrarehetra zany fototra ratsy daholo izany. Misy olona manompo satria matahotra noverany amin'ny afo be, fototra ratsy. Zany mahatonga anao tsy mahita zany mampatahotra anao, ianao raha tsy manompo an' Jesosy ianao ho any amin'ny elo. Ianao nanompo an' Jesosy ary ka zay ny tahotra zay no manosika anao. Any amin'ny lalan-diso ianao manorina ny taninao eo ambony, manorina ny tranonao eo ambony, fasika ianao. Satria na hoelana ho aingana tahaka ny fandrahonana sy ny fampitahorana rehetrarehetra dia tsy maintsy tonga amin'ny limity io. Za zao tatoatao na tsiaro mihitsy fa tamin'ny andro ririnina nisy lalàna navoaka zay tamin'ny andro ririnina hoe ny olona mandeha moto tsy maintsy manao akanjo ambony dia tsy mahazo manao short, tsy maintsy manao zao, tsy maintsy manao zao. Nanao daholo izy rehetrarehetra, nandeha be mihitsy mivarotra kan, varotra blouson sisisa, fandany ianao mijery amin'izao fotoana izao tsisy miraharaha zany lalàna zany intsony, satria misy limity le fampitahorana. Azo ataony manao herim-pamoretana fa vetivety ihany zany, tsy vita, tsy voatazonao zany mampatonga ny fanjakana rehetrarehetra nanao herim-pamoretana tsy misy intsony ankehitriny.
tsy misy tsony ny fanjakana mpanjaka ankehitriny satria tsy mahomby maharitra ny herim-pamoretana fa vetivety fotsiny ihany. Zany ny atao hoe trano ahoriny eo ambony fasika. Raha mpitahorina ny olona tsy hiditra fanjakana lanitra fa ho may any amin'ny afobe rahatra zay, matahotra izy eo, matahotra izy eo. Ampitahorinao ny olona azany foka sigary ianao dia asianao sarina kakabe sola eo amin'ilay baoritra sigary, matahotra izy mijery an'iny. Fa rehefa tery loatra izy any anatiny any raha mitroky indre mandeha fariny fotsiny azo mahenao le fofony manitra izany, ianao sepotra izy manitra hony izy zany. Gaga ianao fa orininina ny orinao, tsy orininina ny oriny fa herim-pamoretana no mampatonga azy tsy mifoka sigara. Fampatahorana no mahatonga azy tsy manao an'iny. Amina vanim-potoana anankiray tapitra ny limitin'ny fampitahorana ary milaza anao anondra n'iny olona iny, anondra n'iny rehefa vita zay limity zay. Ny filazantsara dia tsy fampitahorana anao any amin'ny elo. Lazao le namanao tsy fampitahorana anao filazantsara, tsy filazantsara. Aiza koa misy filazana tsara dia ho any amin'ny elo ianao. Ahoana ny mahafilazana tsara n'izany zavatra zany? Le définition, le famaritana mihitsy dia fa simbaina ao anatin'ny fitantarana n'izany resaka elo lavo zany. Fa ny famaritana ny filazantsara toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, meno zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Nivony resaka tsy le very fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ary zay miaino ankehitriny na ny mivantana na amin'ny alalan'ny fitaovana ahafahana mandray an'izany, te ilaza androany fa tian'Andriamanitra loatra isika. Tian'Andriamanitra loatra isika ary tian'Andriamanitra ny fanahintsika tsy ho very. Fa hanana fiainana mandrakizay, hanana fitsaharana. Eto amin'izao tontolo izao isika dia ozy ny fanambarany tenin'Andriamanitra hoe mahazo ilay atao hoe ina moa tezy ity, ohatrany hoe fanandramana ny fanahy. Eto isika mahazo ny fanandramana n'izany fiadanany zany. Amen. Eto isika mahazo ny atao hoe fanandramana ny fifaliana. Fa ny rahatra zay dia hitanao ohatrany hoe fanandramana amin'le fanandramana anazy, ohatrany hoe misy olona ohatra zao anao mariazy izy ohatra dia misy olona mikarakara tompon'andraikitra n'ireny karakara sakafo sy ny sisa reny, dia manatona any izy dia mba te hanandrana aloha hoe mialohan'ny anaovantsika engagement sy contrat, mba te hanandrana ny tsiro-tsakafonareo. Dia lasa izy manandrana an'ilay izy, dia zany manandrana zany tsy voko be hoe anandrana ny nalety eo dia matihikina mibotsina miaraka amin'ny poketra mibotsina ihany koa. Fa ny fanandramana tena maka mihitsy ianao dia tsara tia indray fa tsy iny laninao eo ny hanina n'olona. Fanandramana nataonao dia taksy zany ihany koa isika eto. Fanandramam-piadanana, fanandramam-pifaliana, fanandramana mandrakizay tsy fanahintaina. Nefa nyresaka isika fanahintahotra eto amin'izao tontolo izao, manandrana sy miaina n'izany zavatra zany, zanak'Andriamanitra tsy matahotra zany. Tahoana ny fiainana zany tsy matahotra zany satria rahatra zay tsisy tahotra intsony any anatiko any. Dia zany zavatra zany ihany koa eto amin'ity zao tontolo izao ity, io filazantsara io dia filazana n'ilay zavatra tsara izay iainantsika any aoriana, any akoatra rehefa miala eto amin'izao tontolo izao. Ary zay no tantarainay sy zarainay amin'ny olona, fa tsy famahana problema no iainanao rahatra zay, tsisy an'izany. Hoe tenao manao exercice ohatra zao vavaka sy ny système sy ny tsiambaratelo famana problème, tsy zany mihitsy. Dia rehefa ny an-danitra ianao tonga dia direct amin'izay miresaka amin'Andriamanitra, tsisy problème avahana tsony any. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fafany ny alahelo rehetra eto ambonin'ny tanitsika mianatra an'izany dia mandray an'izany. Tianao loatra Jesosy ary fitiavana anao ozy raha lafity teo Petera faharotoko voalohany 9:20 angamba misy an'izy iny dia tsy fanomezana anao volafotsy sy volamena fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema. Teo anatrehan'izany tsy haiko ianao maheno an'izany fanambaran'izany hoe tsy volafotsy sy volamena zany, fa tena notsiniavon'ny Petera mihitsy zany volafotsy sy volamena zany. Volafotsy sy volamena ve zany ve no tadiavinao
ny rasoan'i Kristy tsara lavitra noho izany. Ary maheno ianao révélation an'izany zavatra zany ka mahatsapy ianao zany zavatra tsapan'ny Zakaiosy tsiny. Tonga teo anatrehan'i Zakaiosy vola fotsy sy ny volamena ny zavatra sarobidy rehetra, ny hanina sarobidy rehetrarehetra. Tonga teo anatrehan'i Zakaiosy zay rehetra mety ho tsiritina satria izy dia lehibe ny mpamory hetra. Zany lehibe ny mpamory hetra zany anisan'ny olona manan-karena indrindra teo amin'ny Israely satria Israely dia teo ambany vahoany romanina, teo ambany fitondrana romanina, zany hoe tsy nisy président tao, tsy nisy jiosy président tao, tsy nisy jiosy prime ministre tao, tsy nisy jiosy ministre tao, fa ny toerana ambony tao anatin'izany toerana zany dia nampitondra fivavahana na ny miresaka famoriketra. Ka Zakaiosy lehibe ny mpamorietra, patron amin'ny Matthieu zany iny Zakaiosy iny. Dia rehefa patron amin'ny Matthieu izy, na eny izy tsy natsapa tao anatin'ny fiainany, fa nahanana ny ara-zavatra rehetrarehetra. Fa miprezanten Jesosy aminy amin'izay fitiavany zay mbola fanandramam-pitiavany, mbola tsy maty akory Jesosy, mbola tsisy resaka be akory, fa tonga dia midina faingany ianao fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio, zay fotsiny ihany. Nandrehan'izay fotsiny sofiny Zakaiosy, mety mba efa nisy fotoana izy nanasan'ireo mpitondra fivavahanareo any aminy, fa mety tonga dia nangariandry rahalahy fotsiny tsotro zao, fa tonga Jesosy tsy maintsy mitoetra ao tranonao androany. Nga tsy fantatro ny momba, fantatro ianao fa tsy maintsy mitoetra ao, zany fa fantatro ianao, tsy maintsy mitoetra ao tranonao any. Fa raha Zakaiosy fotsiny zay fitiavany zay, tonga dia niala fitiavam-bola. Rehefa manandrana ny tena filazantsara ny fanahin'ny olona, tsy mivahakory ny olona dia faly izy. Ozy izy ny olona mivanga le olana, fa maninona faly? Voaraika eo fitiavan'i Jesosy zay fotsiny ihany. Dia ahoana zany le olona? Tsy haiko zay ataony ihany. Zay ataony ihany ataony, zay sy ny tompo loha zao ny fantatro. Zay fitiavan'izay ny mbola averinay zaraina sy filazantsara ho torianay mandra-patapitra ho fofonainay. Tianao loatra Jesosy. Raha mbola tsy voarainao zany raiso zany androany. Fa gaga ianao tao maivana kely nge zany olako zany, fa mahatonga ny olanao mavesatra be satria tsy voarainao le mavesatra be avy amin'ny Kristy. Fa rehefa voarainao ny mavesatra be avy amin'ny Kristy, takona ny zavatra rehetra ngeza loatra ty fitiavany ty, lehibe loatra ty fitiavany ty. Ataoko ahoana ny mbola hitady inona indray dia miadana ny fonao anatinao. Amen. Toizantsika amin'izay ary ny afatra Koritianina voalohany toko fasivy sy Jona toko fatelo amby folo andininy fatelo amby telopolo. Rehefa voaray amin'izay ty resaka fitiavany ty raha lasina bavy, eo aloha zany tena fa ny mpitoana anankiray tena tsara be mihitsiny. Fa rehefa voaray io fitiavany io amin'ny manaraka mbola hiresaka loha hevitra anankiray hoe ny filazantsara tsy fandraisana fa fanomezana. L'évangile c'est donner mais pas recevoir, manome fa tsy mandray. Fa zao dia efa anipikely tena mikasika an'izay sady. Rehefa voaray fitiavan'i Kristy io dia zao amin'izay le resaka zay efa niresantsika hatramin'izay ozy Paoly hoe ny fitiavan'i Kristy nge io manery anay io fa zao ny fantatray maty ny ray amonjy azy rehetra, maty koa izy rehetrarehetra, ary tsy velona tsony ho an'ny tenany izy rehetrarehetra fa velona ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty amonjy azy. Nitepoka voalohany ao anatin'le resaka dia zao iresaka didy amandalana satria zay le Jona toko fatelo amby folo miresaka didy, ary ny Koritianina voalohany toko fasivy miresaka lalàna. Ao anatina tontolo mpivavahana kristianina raha lasina bavy ady hevitra mipetraka foana io resaka didy amandalana io, dia be dia be ny olona na dia efa miditra ataoko ary hoe dia mifanekena vaovao efa miresaka zavatra maro aty dia mbola misandraka kely foana, misitona kely mamoaka manafloty verset didy sy lalàna foana ao anatin'le izy miresaka eo. Dia rehefa misy zavatra tiany aviana moa matetika dia avoaka ny verset, voaka tampoka ny resaka aoka ny vehivavy tsy hanao fitafian-dehilahy, aoka ny lehilahy tsy hanao fitafiam-behivavy, fa fahavetavetany hoe masoko zany o Jehovah. Io moa zany interprétation samy manany azy daholo le izy, fa raha resana fotsiny tsisy vehivavy mipataloha sy lehilahy mipataloha zany any bokin'ny Deutéronomia, fa ny akanjon'izy rehetrarehetra dia rebareba mitovy daholo, 5 metre ny alavany, ohatran'iny rideau iny dia mihodinkodina ohatr'izao ianao mandra-palan'le 10 metatra dia ahodinao farany, dia rehefa mafana ny andro dia saromana ny loha.
tovy daholo ny akanjon'ny lehilahy sy ny vehivavy fa rehefa miresaka izy fitafian-dehilahy sy fitafian-behivavy zany dia resaka ohatra zany zao hoe za lehilahy de misy anabavy eto de mangatsika le anabavy de anao ty blouson-ko ty zay nodikany hoe aoka ny vehivavy tsy manao fitafian-dehilahy raha hiditra amin'izay didy sy lalàna zay tsika ny penada tsy mahazo manao pataloha akanjon'le anada ny t-shirt ny anadany de anaovan'ny anabavy ny ataty anaovako ty akanjon'ny lahy ty fa tsy hitako zay anaovany tsy zany le resaka io zany resaka deutéronomia resaka fitafiana io dia iresaka ao zay ako resaka didy amandalana voalohany indrindra tsy zay ny resantsika fa passage fotsiny le izy ozy jesosy io passage ny jauna toko fahatelo amby folo io dia satria efo faty izy amin'io efo faty izy jereo tsara tsy nomeny io tamin'izy vonanangona mpianatra fa nomeny io satria efo faty izy satria anao zavatra goavana be izy dia lasa amin'izay izy nanatona mpianatra dia niresaka izy so amin'izay lazaiko anareo ho faty azao dia zay namaketsika le andiny fahatelo amby telopolo andeha ary zay alehako tsy azonareo ale ozy izy petera toy an'io fandeha izy nao zay ny ty anaraka anao e fa maninona mifandao sola ve ny araka ihany dia izy jesosy aleko tsy azonareo le fa tsy azon'zareo hoe le alehako ange ka any fiainantsika zay mahatonga anareo tsy afaka makany izy taona koa izy nyresaka tamin'ny jakoba sy jauna izay teo akavanany sy teo eo akaviany nareo va isotro amin'ny kapoka va izay isotroko ary ho atao batisa amin'ny batisa izay anaovana dia ozy izy jauna sy jakoba haina ihany ka hainay zany ozy izy jesosy na dia mbola tsy azonareo ary le resaka dia isotro amin'ny kapoka zay isotroko tokoa ianareo fa ny eo akaviako sy eo akavanako tsy anjarako miteny an'izany fa ny raiko zay any an-danitra le batisa dia batisa amin'ny fahafatesana hoe batisa amin'ny fahafatesana dia ho faty zany hoe jauna sy jakoba tsy hiaraka ho faty amin'i jesosy ao toy izantsika le resaka ozy ateo hoe ny jauna toko fahatelo amby folo dia mametraka sampanandalana lehibe amin'ny resaka didy amandalana ozy izy jesosy miresaka andeha zao rehefa andeha dia didy vaovao amin'izay no omeko anareo rehefa mijery amin'izay ianao étude eo ny bokyny jauna voalohany izay manambarira mikasika ny didin'Andriamanitra miresaka zavatra be dehibe jauna ao anatin'io hoe eo amin'ny jauna voalohany toko fahatelo izy manambara an'izany zavatra zany ary zao ny didiny dia jereo tsara zavatra resahan'ny jauna eo dia ny fankatiavatsika dia ny inoantsika an' jesosy zay ny didiny any amin'ny jauna voalohany toko fadimy andininy fahatelo izy dia milaza ary maivana ny didiny inona le didiny maivana tsy le tary amin'ny taloha fa le fankatiava tahaka ny tiavako anareo ny ivo ny filazantsara rehefa voaray ny fitiavan'i Kristy dia io didy io fankatiava ary zao ny système le izy ny didy taloha dia mavesatra ozy izy Petera ao boky ny asan'ny apôstôly toko fadimy amby folo rehefa nanao ny atao hoe concile de Jérusalem ry zareo satria nisy ady hevitra be tao an-tanàna tamin'izany ny amin'ireo jentilisa izay nino dia ozy izy ny antoko ny fariseo hoe ireto jentilisa izay mino ireto dia tsy maintsy hoforaina ka ampitandremana ny lalàn'ny Mosesy rehetra ozy izy Petera nylaza fa maninona nareo manao an'izany ka mamevesatra ho an'reto vahoaka n'Andriamanitra voamino ireto izay zioga izay tsy zakatsika na ny razantsika nentina mavesatra le zioga mavesatra le entana mavesatra le lalàna fa ny didiny entan'i Jesosy dia maivana nefa za te hilaza aminao didiny entan'i Jesosy io mbola mavesatra lavitra no retsy so averinao fa moramora zany hoe fankatiava tahaka ny tiavako anareo zany fa izy moa ianao ny tiany rahalanao tahaka ny fitiavan'i Jesosy azy azonao an-tsaina ve ny angezan'ny fitiavan'i Jesosy an'io olona io dia za ahoana ny tiavako ny rahalafidy tahaka ny fitiavan'i Jesosy azy ahoana ny tiavako ny ranabavy-anja ahoana ny ananako an'izany zavatra zany fa zay le didy napetraka ny tompo ary ozy izy maivana satria manino napetra ny ato amiko ny fanainy afahako mankatoy ny didiny dia miditra isika amin'ilay resaka zay aloha zany resaka didin'i Jesosy jaona toko fahatelo amby folo
Jaona voalohany toko fatelo zy ako teo mbola mamerina ny jaona voalohany rehetrarehetra miresaka fitiavana ny rahalahy ataonao ahoana ny fiteny hoe tiako Andriamanitra nefa ny rahalahinao zay tsy hitanao. Izy tsy miresaka tsony fitiavana namana zay mahatonga azy ho didy vaovao a so dia tsy azonareo le izy fa ny didy taloha dia fitiavana namana tiavana namanao tahaka ny tenanao fa ny didy vaovao tahaka ny tiavako anareo nao ka ifakatiavanareo kosa. Tsisy idiran'ny jentilisa, tsisy idiran'olo-kafy ty fa tena samy zanak'Andriamanitra natao ifakaty, natao ifanome voninahitra ary natao tena samy ampietry ny tenany mihitsy ny tiavana ny rahalahiny. Amen. Zany ny didin'i Jesosy. Zay ny didy hiditra lalàna amin'izay ary tsika. Ny didy mantsy dia zao sao dia tsy azonareo inona ny didy dia inona ny lalàna fa ny didy didy folo, ny lalàna 300 zay ny ao amin'ny testamenta taloha. Dia hiditra tsika amin'ny lalàna ny anankiray zany didy vaovao no nomeko anareo hiditra amin'ilay lalàna amin'izay tsika. Ozy izy ny apôstôly Paoly ato amin'ilay Korintiana voalohany toko 7 hoe zaho izy afaka amin'olona rehetrarehetra satria zany nandray an'ilay fahafahana tao amin'ny Kristy. Azao kely namanao olo nafaka tsika ao amin'ny Kristy. Amen. Zaho izy afaka amin'ny olona rehetrarehetra fa na dia afaka amin'ny olona rehetra za dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazoko maromaro kokoa. Rehefa nandray ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny olona anankiray dia jereo amin'izay le asan'ny Kristy any anatin'ny fony any fa Kristy manome azo fahafahana fa le fahafahana tsy netiny anaovana ny filany. Ny fahafahana tsy netiny nanaovana ny filany. Nisy fotoana fampizara zavatra tahaka izao hoe ny olona amin'ny Kristy rehefa nomena zany fahafahana zany liberté dia liberté. Za libre fa za tsy te hanao le sitrapon'Andriamanitra. Taloha zany le didy sy mifampitahorana dia zao aza mijangatsanga ianao, aza mangalatra ianao, raha vao mangalatra ianao ho tonga aminao so aminao zao ozona rehetrarehetra zao. Voaozona ianao ny etsa, voaozona ianao tanàna, voaozona daholy, ny mofonao ary voaozona. Mihina mofo ianao zany dia ozona ny anaran'le mofo. Mamboly ianao voaozona. Ao ambokiny Agay toko voalohany ao misy zavatra ohatran'izany karaha aminareo dia karaha matao anaty kitapo laoka ianao mba sahirana ery manangona miketrika amin'ny hoe fa mandeha novoko an'izao ka le izy angonina fa goka le zavatra traversa fotsiny zay ampidirina rehetrarehetra mitraversa fotsiny. Fa rehefa tonga ny fahafahanao amin'ny Kristy dia le olona tena ny libéré ny Kristy mihitsy. Libéré zany Jesosy zany kely libre fa izy ny tsy te hanota. Mba azonao an-tsaina ve zany izy za libre za tsy te hanota, tsy any anatiko le izy. Ozy ny fanoharana zay nomeko indray mandeha hoe ohatran'ny bitro navadika ho saka. Ny bitro dia ny fihinany bitro dia salady sy karoty. Le salady sy karoty zany hoaritsika amin'ny fahotana. Dia ny bitro raha ohatra ka manompo an'Andriamanitra fotsiny amin'izao ny olona dia tahaka ny bitro ihany omena fandraharano. Bitro raha teo any amin'ny fiainana mandrakizay tsy mahazo mihina salady. Bitro raha teo any amin'ny fiainana mandrakizay ianao tsy mahazo mihina karoty tsony. Dia ozy izy bitro manafatra ny bitro namany zao tsy mahazo mihina salady. Raha teo any amin'ny fiainana mandrakizay tsy mahazo mihina karoty. Bitro amin'ny mijery ale salady andray zany atsara maintsy koely arak'ilay itiavako azy. Hoay zany karoty orange ay tsako indray mandeha etanao mitovy amin'ilay resaka sigara teo ihany. Mitovy amin'ilay resaka ty foka mafy mihitsy. Ary raha izy mahazo an'iny indray mandeha angalan'ny fofonay ny ray manontolo ny rasolohana voka milofaty mihitsy mihinana an'ilay izy satria didy amandalana. Didy amandalana. Fa rehefa novain'i Kristy ho lasa saka le olona anankiray tsy didy amandalana amin'intsony ny salady sy ny karoty fa mijery an'ilay izy dia ozy izy le olona tsy mahazo mihinana salady mimi sy izy mimi inona kiny idirako
salady, karoty, tsisy raraiko an'izany, tsy fihinan-kotsony zany. Azonao ve le liberté eo amin'ny Kristy? Libre le saka eo anatrehan'ny salady fa izy mihitsy ny tsy te hinana. Le bitro ndray tsy libre eo anatrehan'ny salady, izy mihitsy ny te hinana. Le anankiray mahazo autorisation zany tsy mihinana, le anankiray fera-potsiny, toana-potsiny. Efa ny olona zatra mihinana sakafo tsara sy sakafo luxe be, rehefa mivelatra eo le anina tsisy rarainy an'io. Misotro ary izy, le ovivany azy ny ampidiny nyatsy amin'io ady saritaka amin'ny tolona jus. Mihinana izy dia mitsongo kely fotsiny. Sipisa singany ray, sady miresaka ihany sipisa telo adiny ray, nyatsy. Tovy amin'izay mihitsy le bitro sy le saka. Ny anankiray libre fa izy ny tsy mihinana. Ny anankiray voafeh, vao misy ouverture kely ta. Rehefa novain'i Kristy ao anatin'ny Paoly ao, zaho izy olon'afaka. Magne tsy voatery manompo anareo, fa zaho mihitsy manolotra ny tenako ho mpanompo nareo, ho mpanompo. Satria maniny miasa ato amiko le didin'i Kristy, zay mahatonga izy maivana ny fitiavana ny rahalahy. Satria efa novain'i Kristy ny natioral'ilay olona, fa rehefa tsy novain'i Kristy ny natioral'ilay olona, mavesatra. Mitovy amin'ilay resaka bitro teo, manafatra ny taranany mihitsy ny bitro. Sao sa te ahitanareo any amin'ny fiainana mandrakizay, tandremo anaka ny salady, mahavery any amin'ny elo salady, fa sao totokena hanina. Le totokena zany le fomba mpivavahana, tongava mivavaka. Fa kio amin'ny Baiboly misy olona ngery olona tena tsy te hanao an'izany, fa noho ny amin'le te ho tahina, noho ny amin'le misy olona tsy te hamoaka tsony any anatin'ny paosy. Izy efa niomana mihitsy tany an-trano, 10 ny rakitra. Fa tratra ny spécialité eto amin'ny devant eto ko ienzana be androany zay manome mitsotra no azo miliardera androany angony daholo zay anaty paosinao sy poketranao arotsay. Izy tsy nieritreritry ny anao an'izany, fa noho ny amin'le fanambarana ny maso ny voadirika be mihitsy ny androany ny androtsika. Avoay daholo dada, fa presaka eo tahoana ny ana, avoay aloha, avoay ianao fa tsy te ho tahiny. Tsy te hanao an'izany izy, satria izy bitro. Fa noho ny amin'le fampitahorana sy le fanambatambazana dia lasa izy miditra amin'izany. Paoly kosa libre, fa izy mihitsy tsy te hanao an'ilay izy. Libre ako hanao an'izao, libre tsy hanao an'izao, fa za tsy te hanao an'izany. Toy izy amin'izay manambara rehefa ao anatin'ilay izy. Zao izy izy le efa resantsika teo hoe atolotry ny tenako mpanompon'ny olona rehetrarehetra. Dia zao tamin'ny Jiosy dia tonga tony Jiosy aho mba hazoko ny Jiosy. Tamin'izay ambany lalàna ireo rahalahiko ireo, dia tonga toy izay ambany lalàna mba hazoko izay ambany lalàna. Zany ohatran'izao fandeha le izy miaraka amin'ny Jiosy Paoly. Fantatry Paoly tsara ny fomba ny Jiosy rehetrarehetra, fantany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny Jiosy tsy miara misakafo amin'ny jentilisa, ny Jiosy manaja sabata, vao maty io masoandro io dia tsisy mihetsika izy rehetrarehetra fa mipetrapetraka ao an-trano mandra-patonga sabata manaraka. Tsy mandrehatra izy na afo ary, zany ny système sabata. Tsy mahazo manao nininina fa tonga dia fela-tsasatra. Efa nisy ohatra majinijinika mentsika tamin'ino hoe te androaka omby fa tena petraka aloha, petraka mangididy be le tanana, taty le karavasy iny aloha, ilo safosafoko mandra-patonga sabotsy ariva aloha, fa za tena te androaka omby mihitsy. Zany le ry zany fa maneno izy te hivoaka izy zany, za koa te androaka azy. Fa noho ny amin'le didy amandalana tsy mahazo mihetsika izy fa mipetraka eo. Dia osy Paoly tsy asiko resaka mihitsy mikasika ny zavatra zay tandremany reto rahalahiko ireto, sa tsy ambany lalàna zany tsony. Fa zao za te azo an'ireo misimisy kokoa respecteko ny zavatra mbola ekeny sy mbola ataony. Zay zavatra zay anempony Paoly mihitsy, asan'i Kristy taopony Paoly, tsy misy défi. Tamin'ny herinandro nanao partage anankiray, zany mantsy mety hoe
mety hoe zavatra tsy ainatsika loatra dia tsy azotsika zany resaka paoly sy ambany lalàna sy sisa zany fa ty tonga dia azonao anatin'ilay izy. Nanao partage anankiray a resaka fitiavan'Andriamanitra tamin'ny herinandro dia lava be le partage dia za manoratra le zany dia le Andriamanitra ataoko abréviation fanafoezan-teny ADTR tsisy olana zany ho azay mieritreritra hoe olana zany tsisy olana mihitsy zany, tsy Jesosy no ataoko abréviation fa Andriamanitra zany. Andriamanitra zany atao hoe anarany ombonana na nom commun, tahaka ny olona manoratra hoe olona zay no tena izy. Dia rehefa foezinao le izy dia asianao fotsiny hoe OUL olona, tsisy tafotohantsika raha atao hoe enao olona dia soratana OUL, fa raha ny anaranao no afoezina ohatran'izany nantenaina ohatra dia n point A fotsiny soratana mba tezitra ihany ianao hoe fa dia ataonareo tsinitsinina mihitsy zay zany. Dia tahak'izay io resaka io. Dia nisy olona amin'izay nanao remarque tamin'ilay izy hoe mangataka pastera mba atao feno le anaran'Andriamanitra. Ho zany anatin'ny saiko any fa nga io maninona moa tsy manana olana ako ary za mahafantatra fa tsy manana olan'Andriamanitra. Zay zany ny ao anatin'ny saiko. Fa lasa amin'izay fanamasina mamangy ie ianao tsy manana tompoko tsy olana fa le olona manana olana. Noho izany mba tsy hanafotoana azy ianao ho fa io zavatra io. Noho ny amin'ny hafa mba hazoko misimisy kokoa zay ny atao hoe lalàn'i Kristy. Natao hiaraka, natao ho mpanompo ny hafa. Maninontsika miaraka manompo tahak'izao sy mifampitaiza satria natao ho mpanompo ny hafa. Eto zany tena fifampitaizana mba ho mpanompo ny hafa. Zay no mampatonga antsika mamolavola ny kolontsaina amin'ny fiarahana, fa tsy hoe mba te hiavaka, mba te hiseho azo inona. Ohatr'izany mantsy fijerin'ny olona rehefa misy zavatra ohatran'izay, mba te hiseho azo zao, mba te hiseho azo zao. Tsisy te hiseho azo inona zany. Fa le ao am-po mihitsy ny zay taritan'Andriamanitra. Ozy izy Paoly, za tsy eo ambany lalàna fa rehefa miaraka amin'reto ralako reto za tsy hanao zay manafitohina an'ireo na jiosy io na jentilisa. Miaraka amin'ny jentilisa ndray ozy izy miaraka amin'ny olona izay tsy manana razoloha vakentsika le izy tamin'izay tsy manana ny lalàna etsy ambony zany dia zao tamin'izay ambany lalàna ozy izy tonga toy izay ambany lalàna na dia tsy ambany lalàna za mba azoko an'ireo izay ambany lalàna ireo. Tamin'izay tsy manana ny lalàna dia toy izay tsy manana ny lalàna aho. Jentilisa tsy manana ny lalàna dia lasa miaraka amin'izareo indray toy izay tsy manana ny lalàna. Misy fomba fanao ny Renard Bonquet zay. Taloha izy nataony dia tamin'ny voalohany na enoko an'ilay izy ohatrany hoe tsy nataitra le izy. Fa taty aoriana ohatrany natonga saina le izy hoe dia mba tsy mety ary zany ataon'le ranamany ity zany. Fa avy eo indray ohatrany nanomboka azoko le fomba fisainana sy le zavatra atao am-pony. Ozy izy nitory teny tamin'ny 1998 za mantsy tena mpanaraka séminaire be tamin'izany fotoana zany. La ozy izy nisy fotoana nasain'ny silamo satria zany izy amin'le olo malaza be raha-tany manao fotoana izy mitory. Misy olona hatramin'ny 100,000 teto Madagasikara izy nitory tao Korondrano 110,000 nisan'ny olona tonga tamin'izany Korondrano iny mbola tany mena ny akabetsahany iny dia eo tonga eo dia misy olona manetsy ny tonga eo. Dia rehefa nisy olona tahaka izany amin'ny olona important azy dia natsony lehibe ny silamo izy ndre mandeha. Renard Bonquet mba tonga avy aty aminay, ndao tsika mba hiresadresaka dia ndao tsika mba hiaraka hivavaka. Dia netiny le lehibe ny silamo izy dia nyresadresaka ary zareo vita ny resadresaka ndao mba ho any moské ozy izy, ndao mba ho any moské dia lasa Bonquet naka any moské dia mivavaka ny silamo. Lasa ko Bonquet mivavaka dia tantara izy zareo miantsoantso zay atsona za koa ozy nataoko Jesosy eo tsara loatra ianao Jesosy, masiny ianao, tiako ianao. Aty aoriana rehefa lehibebe kely ara-panady nanomboka nan'igny mety hoe zany atao ngara iny zany, ahoana ary zany zavatra zany. Dia hoy zay hoe tsy mety zany, tsy mety zany. Rehefa nenandroso indray ny andro sy ny fotoana ty aoriana be mihitsy manomboka azoko amin'izay hoe zay ty zavatra ty io nataony ngara iny. Le izy lohana sy ny tompo rery ihany za tsy miteny aminao ndana makany
fa raha zay io resaka tena hoe fanirahany tompo asan'ny tompo any am-potsika jesosy velona ny anatintsika amena fa tsy jesosy mirakitra atao anaty baiboly ka ho baikona aminao daholo ty asy bisy sy dity dia andeha arak'izay ianao fa io zay taritany tompo ihany fa tsy hoe misy silamo koa hiteny anao ohatran'izay dia lasa koa ianao iantsoantso jesosy any anaty moskean'olona toy ny mahita raharahany za zay dia efa miteny sao dia hoe zany nitorytenin'ny paster tovy tsisy hidirako fa zay zavatra nitranga tamin'ny araina fa le toe-po mihitsy no hoe zavatra ifampizarantsika zany androany tena toe-po mamotsitra n'lay natiorako le mazao a efa nitantaraiko anareo zany ary mbola tantaraiko ihany ankehitriny fa raha misy olona tsy tia mifandray aman'olona dia tia za ty za vao mirava avy mianatra taloha tsisy toerana ahitana afo zany fa tsy maintsy any an-trano ary mandrakitiny androany ohatran'izay foana za tsy hitanao any atokotany mirenireny zany amin'ny 9 mbola telefonena aizo oty amin'izay io fa matoa any dia misy zavatra ataoko any zay fa tsy hipetrapetraka any tsisitsisy atao tsy ahita ianao hatr'izay fofinaiko nivoaka vavoroko ka anao be loty eo amin'ny zaridaina nandoalo langy abera nahita an'izany raha misy mitantaranao pasteranareo hitako nanao be loty teo zaridaina nandoalo langy abe zany tsy possible zany na anao rami zany ary tsy haiko akory manao zany be loty zany ny fantatro amin'ireny dia misy zany totasan zany akoatr'izay tsy haiko hoe maninona zany na hoany fa ao anaty rehefa ambarany tenin'andriamanitra amin'izay fa za dia mpanompo tsy ambarany paster tsisy olombelona nitory an'izany zavatra zany nanana fototra teo amin'ny fikambanana zay nisy aho fa izy tsy nitory an'izany zavatra zany fa ny tompo mampianatra an'izany zavatra zany fa za dia mpanompo ny olona rehetra ary nanolotra ny tenako mpanompo ny olona rehetra vo eo ihany koa namaky an'le romana toko fa efatra ambifolo le miresaka le hoe velontsika ny tompo matytsika ny tompo ino moa zany raisintsika fotsiny amin'izay hoe antompo fa rehefa vakinao ny romana toko fa efatra ambifolo ray manontolo fa ay le izy resaka ho an'ny hafa ozy izy ny tenin'andriamanitra miresaka mihinan-kena sy tsy mihinan-kena resaka mitandrinandro sy tsy mitandrinandro zay ny ambaro anatin'le izy dia miresaka izy eo mpandalovana amin'izay velontsika ny tompo matytsika ny tompo ka dia tsisy velona ho an'ny tenany zany tsony tsisy maty ho an'ny tenany fa namatytsika na velona dia amin'ny tompo foana ihany miorina eo amin'ny hafa ny fanompon'ny zanak'andriamanitra dia izy jesosy tahaky ny tiavako anareo ity za ty mila mietra zany ny atao hoe fanetretena mandany ty tena ity jesosy nandany fahamasinany rehetrarehetra mihitsy lay zanak'andriamanitra lay misy andriamanitra velona ao anatiny fa nifoanina ny tenanao izy tamin'nahatongavany nanekeno tonga mpanompon'izy mpanompon'ny apôstôly mpanompon'ny olona rehetrarehetra zay tonga teo amin'ny miboka za miboka zany fady teo amin'ny Israely tsy azo kitiana tsy azo ataon'ininy tsy azo iresahany zany fa rehefa boka dia anivelan'ny tanàna ary raha mikasika boka ny olona anankiray dia maloto izy mandra-parivan'ny andro zany hoe tsy maintsy manao fanatitra izy vity zay fa Jesosy Kristy isan'andro dia ireo olona lazaina fa maloto ireo foana ny fanerazerany lasa ny boka tonga indray ny mpivarotena lasa mpivaroteny tonga indray ny mpamoretra nama zay mandeha le rangaty ve tsy mahita namana fa tsy reny olona fafy reny zay mianga jereo ty izy tsisy olona normal mihitsy mba naman'le rangaty olona sampotsampona rehetrarehetra eraky Jerosalema ty ny angoniny ho aizandray zorapitso lasa iza moa ino moa le tantara teo vehivavy samaritana amin'izay tsy mba samaritana milamina fefindimina nambady mbola misy faneniny ao an-trano ao zay tsy nalainy vady tsy nekentsony ny anambady azy fa leo mbonanana izy fa mbola napetrany eo ihany tsy tena leo tanteraka fa zany nifandraisany Jesosy jerenao le fietrena dia averiko hoe tsy miteny aminao hoe manova tahaka an Jesosy fa izy zay nitaritana izy fenao mila miaino ary mila mietra eo anatrehan'ny tompo isika dia manaiky an'izany zavatra zany hoe zay ny fanambaran'i Kristy za koa te hiaina tahaka izany
za koa te ho mpanompo ny hafa mba hazoky ny hafa misy kokoa. Ozy izy Paul milaza za ozy izy teo amin'izay tsy manana lalàna de tonga tahak'izay tsy manana lalàna kanefa ozy izy tsy mba tsy manana lalàna fa ao ambany lalàny Kristy. Io lalàny Kristy izay ambarana io tsy lalàna 3:100 tsy lalàny testamenta taloha fa lalàny Kristy dia mitovy amin'ilay didy ihany araka ny tiavako anareo no ko fankatiavanareo kosa zay ihany ny didy tokana zay mahavita an'izay didy zay ozy izy John mahavita ny ambiny rehetra fankatiava fa fehiny fataterahany zany ny fiarahana amin'ny tompo raha lasanabavy mandray ny famonjena dia ny faharoa fitaovam-pamonjena ho an'ny hafa. Zay ny antony itoriana filazantsara fa raha mitory filazantsara ianao nefa tsy misy ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao. Paoly ihany manambara azy Korinthiana 1:7 fa rahana maneno siky-pantsona mikarantsa. Ny ivo iantona ny didy rehetrarehetra sy ny fanambarana rehetra ambaran'io testamenta vaovao io dia tsy misy afa-tsy zay ho any amin'ny hafa foana ho any amin'ny hafa foana. Zany nampaharitra an'io ary zany mahafa ny filazantsara nomena atsika io. Fa filazantsara tsy filazantsara moa zany fa ny religion rehetrarehetra tsika zany eny amin'ny hafa zany fa samy mitady ny Andriamanina io zany religion samy mitady ny Andriamanina samy manao zay ahafahany. Dia rehefa tonga fotsiny vanim-potoana anankiray aza dino ny malahelo eo an-tanàna mba manomeza kely ho azy. Rehefa mandeha amin'ireny fivarotana karan'ireny ianao tena zareo manana tena stock mihitsy mba atao iny izy any fandiniany zany mandehana ny tsara lalàna amin'ny herinandro. Tsara lalàna le misy mpivarotra entana madinika fa tsy tsara lalàna zavatra hafa. Dia jereo eo amin'ny kaikikaiky ny kesin'ny karany eo fa misy vola madio be dia be 200 sy 100 misy karazan-javatra be dia be omena rehefa zoma ny fanaovana asa soa. Raha vola efa fantatry ny 4000 izy dia milahatra ohatra zareo raha vao zoma endry tsara eo izy menakafy miandry zay omena. Zany ny religion zavatra tsy tafiditra ny anaty fa zavatra atao ety ivelany tiavany namanao tahaka ny tenanao mbola religion zany. Fa rehefa miditra tsika amin'izany atao hoe tahaka ny tiavako anareo tsy vitatsika eo ny eo zany fa ny évangile ny filazantsara rehetra dia fanekena-po fotsiny ihany. Fa rehefa mandany fonao tsisy ninina azo atao anao fa rehefa manaiky ny fonao hoe tiako zany tompo te hiaina an'izany te hizara ho an'ny hafa te ho fitahiana ho an'ny hafa zany inge io resaka io ninninona zavatra mitranga rehefa voarainao zay filazantsara zay hoe ho an'ny hafa ny antony io fa tsy aty amiko intsony lasa manaiky ianao. Paoly zao tena niaritra ny zavatra sarotra rehetra ho an'ny hafa tonga izy dia nanaiky an'izany zavatra zany hoe za zany natao hiaritra ho an'ny hafa miaritra ho an'ny hafa. Misy olona indray natao ho tahina ho an'ny hafa ho tahina ho an'ny hafa fa rehefa nivon'ny olona tsy miorina araka ny tokony ho izy niaritra izy dia mitaraina Andriamanitra fa maninona ny ohatra zao hoe ato foana fa maninona anao mitsaly fa maninona ny tsy miteraka fa maninona ny tsy sitrana reto fa maninona tsy mivany olona fa maninona tsy mety miova vadiko fa maninona n'izao fa maninona n'izao. Fa voarain'ny olona ny fitiavan'ny Kristy sy ny asan'ny Kristy ao am-pony afaka misaotra an'Andriamanitra izy ny amin'ny zavatra izay mitranga eo amity natao fitahiana ny hafa amin'ity zavatra. Zay tamin'ny herinandro izay ohatrany hoe tsy tena tavapetraka tsara le resaka fa androany ako zany tena omeny ny tompo fahafahana sy opportunité tena hizara tsara mihitsy hoe narary ny vadiko nandritra ny 2 taona. Zay olona mpivavaka ho an'ny marary sitrana amin'ny marary nahita marary zay sitrana teo anatrehanay be dia be fa rehefa marary vadiko 2 taona tsy miresaka mihitsy ny tompo tsy manome taridalana izy fa iny andalana iny amin'izay ampianaran'ny tompo misy antony io zavatra io. Misy rencontre any aoriana any izay tsy hofeny saiko sy ny fieritreretako sy ny inona rehetrarehetra fa Andriamanitra mahalala ny ataon'izany ny anjarako teny manolo tena ozy izy tsika ny resaka ity aho ozy izy mari mpanompo vavin'ny tompo ho tonga amiko araka ny teninao any zany atao hoe filazantsara fa tsy hainao ny manao an'izany raha tsy voarainao ny fitiavan'ny Kristy aloha fa rehefa mbola tsy voarainao fitiavan'ny Kristy ianao ihany no masaka ao andohanao dia ozy izy ny olona na ho tahina ary izy nitady fitahiny izange tompo raha mahazo fitahiny tsy adiniko ny ampafolony
tsy mahaliana an'Andriamanitra ny ampafolony, tsy mahaliana azy zany na ho tahirizina ho anao zany nanaovanao inona zany nanao, tsy zany mahaliana azy. Fa rehefa maray izay avy aminy isika dia afaka ny asoa ny hafa, velona ho an'ny hafa. Sarotra be zany a, na sainareo ary mbola tsy mody amin'izany resaka zany, atao ahoana ny velona ho an'ny hafa. Manahirana zany tonga le fivavahana mahazatra reny hany, fa manahirana zany zavatra zany. Rehefa avy tsika ndray fanasan'ny tompo, fa ny fanasan'ny tompo angera lasana bavy tena fametrahana ny Jaune 13:34 io e. Za tianao tahaka fitiavan'i Jesosy ianao, zay ny atao hoe fanasan'ny tompo. Ary asehoko amin'ny alalan'ity vera ity, ary asehoko amin'ny alalan'ity mofo ity. Fa fanasan'ny tompo ho an'ny rehetrarehetra dia sotro ity endry tsara rehefa misotro azy, tsy asiana feoana rora le fa sotroina mpamotinana. Dia rehefa mihinana tsy mitsakotsako be, tsamotsamona. Ary raha misy manao an'izay voakapo, endry tsara fihinana ary ty manala baraka ty. Fa hohanina mpamotinana, tsy zany ny fanasan'ny tompo. Fanasan'ny tompo dia filazako aminao, fa ekeko ianao, rahalahiko ianao, mpiara-mandofa amiko ianao. Ozy izy ilay teny hoe manaiky aho izy ho tonga zavatra rehetrarehetra mba ho mpiombina aminao, zay vombareo. Ary zany rehetra zany dia ataoko noho ny filazany tsara mba ho tonga mpiombina aminy aho. Rehefa voaray ny filazany tsara dia manaiky aho mpiombina, manaiky aho mpiombina. Ny engagement miaraka amin'ny Kristy tsy anosy Kristy irery ihany, fa anosy Kristy miaraka amin'ny hafa. Zay io, fa tsy za rery ihany. Zay no mampatonga tsika tsy afaka misaraka amin'ny fiombonam-bavaka, amin'ny fiarahana. Zay mampatonga ny Hebreo nanafatrafatra tsara mihitsy nanoatra amin'ny boky ny Hebreo, aza mafoy, aza mafoy. Fa ny dikan'ny fafoizana, ny dikan'ny fisarahana, ny dikan'ny fisitahana, ekeko tapany fotsiny ihany Jesosy. Ekeko ho famonjeny aho, tiako ho famonjeny aho, saotra Jesosy aho, tena mifankatia moa tsika senao, ye amen. Fa rehefa miresaka ny hafa, mana fotoany reniko, nga voatero izany, anaisin'ny tompo ihany, tsisa zany anaisin'ny tompo ihany zany ny filazantsara. Fa ho tonga mpiombina aminy aho, teo amin'ny jentilisa. Verinao fa tsy mafy moa ny aran'ity Paoly ity. Io zavatra io inge reto Korintana reto inge olona mampijaly reto e. Mampijaly reo. Ny Efesiana olona mampijaly. Nisy fotoana namaky ny bokyny asan'ny apôstôly, mitantara ny apôstôly Paoly. Fantatro fa rehefa hiala eto izy ambodiza ivoaka avy aminareo, tsy anana ny antra ny ondry. Ny Galatiana mampijaly. Ry Galatiana dala iza namitaka anareo, nefa teo anatrehanareo indrindra nanehoana ny Kristy. Nanomboka tamin'ny fanavy ianareo dia miverina amin'ny resaka nofo ankehitriny, dia teo amarinina amin'izany resaka inona sy inona, teo atao dia dipotra ny ray amin'izao fotoana izao. Zany ve nampianariko anareo? Fa eo anatrehan'izany zavatra zany, raha zany ny zavatra mitranga raha lasana bavy, raha tsy nandray filazantsara ny Kristy, leo e za tsy anao tson'Andriamanitra ho afeky teo aho tsy manana raha ny be fotaka na ny be fandriana varatra fa ny eto oka izay. Fa ao anatin'izany osy Paoly, mbola manaiky ho mpanomponareo foana, mana fotoina ianareo, fa Saoly lazaiko ianareo, tiako nareo, ary tsy ala aminareo, mbola ho avy foana. Arakaraka ny tombon'ny fitiavako anareo ienina ny fitiavanareo aho, fa zao mbola tiako foanareo, satria voaraiko ny fitiavan'i Kristy, ary za eo ambany lalàn'i Kristy, ary maivana ny lalàny, maivana ny siokany. Tsy moramora ny fiarahana raha lasana bavy. Za tena milazanao an'izany. Rehefa milamina tsara zavatra rehetrarehetra tena mahafinaritra miteny hoe rahalahy. Mahafinaritra miteny tena. La zao kely ny ao akaikinao hoe tena tiako ao fitiavan'i Jesosy inao, ohatra hiaferiko indroa mihitsy pasteur. Fa rehefa masosotra zay izy, raha misy tsilo mihitsy any anatin'ny lelanao any, na nijery azy ary tena tiako ianao rahalahy. Eny be na ny fofinaina ny mavesatra.
poa mavesatra be mihitsy any amin'ny fofonainany sady asiana fistetonina kely tiako ianao rahalahy tiako ianao izy sy ny tompo rery mahalala ny ato amin'izay fotoana izay fa ao anatin'izany zavatra zany tena za zany miresaka aminareo fa tsy mora zavatra ny ainan'io apôstôly Paoly io hoe tsy mora tsy maty resaka tsonyreo olona reo mampite hanoratra epistily farany reo dia ria farany siny hoe tapitra dika zay tsy te haheno momba anareo tsony a mandra-pialako eto amin'izao tontolo izao fa eo anatrehan'izany zavatra zany rehefa voarain'ny olona fitiavan'i Kristy dia mihetra izy eo anatrehan'izany ary zay fietrena izay ny atao hoe fanetretena ny fanetretena tsy fandoalena eo ambony vaky tavoahangy na fanaovana fifadikanina 20 andro sy 20 alina misy olona nye mahavita fifadikaniny fa ampipongoda be tsy azo atao ninininy tsy manaiky an'izany mihitsy izy fa milazanao ny fanetretena eo anatrehan'i Kristy manaiky ho zavatra rehetra mba ho famonjena ny hafa ihany koa zany natao hoe asarotan'ny filazantsara fa ho anatrehan'ny asarotan'ny filazantsara ozytsika tamin'ny heriny misy hery goavana be arakaraky ny abetsaka ny fahoriana ny abetsahan'ny fampiononana plus ianao manaiky akatony tenin'Andriamanitra plus misy hery mahatanjaka be mihitsy mitondra anao sy mampatonga anao havita ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tsy manaiky an'izany ianao sy ny any anatinao toko ahoana ny fanaiky an'izany zavatra zany dia ianao sy ny tenanao rery ihany miatrika an'io eo maiky ianao reraka rehefa manaiky ianao misy hery goavana be havitanao an'izany Jesosy ary nahavita ny hetra sy nanaiky ny zavatra rehetra rehetra Jesosy nge ity resaka ity nge raha lasaina bavy mbola amintsika sy amintsika ndika leo amintsika sy amintsika tsy hoe ho an'izay eto anivon'ity toerana ity fa ho an'le olona eo amin'ny Kristy ny olona amin'ny Kristy tena mahita isan-karazany mihitsy ianao samy manana ny toetra ny araka le niteneniko teo misy bonaika be misy basy vavy misy tiandaharana misy miseho azo mahay misy tendakanina misy kamo ay kamo be tenda misy fa eo anatrehan'le kamo be tenda ianao mbola ampianarina voany tiava azy ianao io ve tompo no tiavina zary tianao nefa fantatro tantaranao hatrany voalohany ka hatrany farany mbola fantatro le fanondranana zay ataonao amin'ny herinandro fanondranana inony zany tompo mangina fotsiny lo ho hitanao eo izy fa ho tatazako ary tatoko le zava-bitanao iny ary za fa fona ho anao an'iny Jesosy nge fona ho antsika rehetra sa tsy fantatrao zany tsy fantatrao zany Romanina 9:7 zany Jesosy mipetraka eo tanànakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika rehetra tsy vita teto tany ny asa eritrereto amin'izany ny asarotra fitondrana antsika fa tsy vita teto tany ny asa fa nanaraka azy tanteraka amin'i Jesosy mihitsy le ny asa ny nanaraka azy hatrany an-danitra ny asany mbola mifona ho antsika rehetrarehetra ahoana tsy atonga atonga-tsika ifakataty ifampitondra ifampivavaka ifanoana ifanome ary anaiky hitondra ny hafa ihany koa anaiky apietry ny toetra atsika ho zay samy manana ny toetra ny fapetraka ny toetra eo anatrehan'ny filazantsara dia manaiky amin'ny fanambaran'i Jesosy tokony taky ny tiavako anareo ny tiavanareo ny hafa ihany koa dia manaiky an'izay dia mitondra ny hafa araka ny sitrapon'Andriamanitra ary voalohany indrindra amin'ilay hafa dia ilay ao atokantrano misy manao tare ratsy Andriamanitra zatao an'izany moranga fa zay le izy fampitondra fampitatana ary mametraka po ny adiady tsy maintsy misy ny fahasorana tsy maintsy misy fa ozy izy le anankiray rehefa nifampiteny ohatran'izay ozy izy le vehivavy tranokoti izy koa le lehilahy tranokokoti fampijery izy io tranontsika ity zany dia efa samy ato zany izy fandroka fa dia zay zany lao fakatiako efa samy araka eto ifampilonjolonjo eto lao fakatify efa samy ato eo rehefa zay zavatra zay tafapetraka raha lasana bavy milazanao zay rehetrarehetra mbola hitatsika eto amin'izao tontolo zao mora ziokako ary maivana ny etako fa rehefa nytoepotsika tsy vonany amin'izany fa le fanompotsika mahazatra le tiatsika foana
atreto ihany ohatran'izao ihany ohatran'izao ihany rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe fitiavana manarona fahotana maro zay zany rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra fitiavana maharitra ny zavatra rehetra amenina tenenina mahazomiry ianao na dia tsy fantatro ary dia amenina Jesosy tsy haiko izay ambaran'ny rapitso fa amenina ny fantatro ozy izy ny teny anankiray koa amin'ilay Korinthiana 2 za mantsy ampianarin'ny tompo an'izany foana ao Kristy izy tsy mba misy zany tsiatsia zany fa eny daholo vao miteny ohatran'izao eny fitiavana mandevitra ny zavatra rehetra eny ka hoana aloha za mandevitra ny zavatra rehetra zany tsisy etude fa eny fotsiny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra eny fitiavana tsy ho levina mandrakizay nalany daholo ary sakafo rehetra ary tsy navery ny volako mbola ty azo foana dia ahoana mbola mefesaha manaraka indray aloha azo dinianao amin'ny tompo iny fa so rihitra eo koa fananinao ko reraka fanahinao farany fa azo dinianao amin'ny tompo iny fa raha resaka famela-keloka sy ny namany rehetra eny daholo nananinina izy na ahoana eny ao aminy tsisa fa tsy eny dia rehefa sainy manao eny dia eny tsy mila miketrika izany ahoana ny atateraka an'izany fa rehefa ekenao le izy dia miasa ao-ponao izy dia matanjaka matanjaka ange io Paoly io za manokana tena nisy fotoana sento latsa-dranomaso mihitsy mieritreritra ndranamany io taloha ny eritreretiko mihitsy hoe tena grand ty Paoly ty fa avy eo any eritreritrinao tsy izy ny grand fa le tanana mitondra azy ngeza be enjana be le miasa ao am-pony ataterahany zavatra rehetra enjana be takizay koa nge miasa ao anaty tsika ireo hoe zay koa miasa ao anaty tsika ireo atatesantsika an'izay rehetra mety mitranga sy reta mbola mety hitranga karazan'olona mbola ho hitatsika ny Paoly reto misy jios misy gentlis misy tsy manana ny lalàna misy ambany ny lalàna misy malemy amin'ny finoana tamin'ny malemy izy izy dia tonga tony malemy le olona malemy le be fanahina foana tivy azo hoanina tivy tsy azo hoanina azo aleveny atsy tsy azo aleveny atsy fa tsy mety leo mihitsy Paoly milaza efa oka zay fa tenena aminao fa azo ale mbola inona ihany tsy mety tofoka mihitsiny fa vonina foana ary manolo tena ary tsy miferotraina mampatonga le ferotraina satria ianao nanaiky tsy sazoka fotsiny fa rehefa manolo tena ianao an Jesosy manaiky hetra ianao misy herim-pe ao anatinao satria ozy ny tenin'Andriamanitra mahery zay mankato ny tenin'Andriamanitra amen afaka isika amin'ity androny ity ndao hitsangana ndao hiresaka amin'ny tompo dia tsy haiko izay zavatra iainanao any anatinao any tsy fantatro izay zavatra mandalo anatin'ny fiainanao fa miresaka amintsika ny teny dia samy miazona an'izay nambarany tompo taminy aza mitady izay tsy nambarany tompo taminao fa zay ny asany tao-ponao sy nanitsiny anao sy nitaritany anao sy nampaherezany anao zany ekena amin'ity androny ity raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo